Androany kosa no faranana tamin'ny fomba ofisialy ny lisy mpifidianana izay irosona ao anatin'ny fifidianana lolona amin'ny 7 ny volana izao everina fa ho tonga eny anivon'ireo fara-piadidia mpifidianana manerana ny Madagasikara andro vitsivitsy mialohan'ny tsy hatongavan'izay daty izay ireo lisy mpifidianana ireo. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany atoandro teny voamera-pirenena mahaleo tena amsana amin'ny fifidianana na ny seni lisitra ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina hifidy ireo loholona ny 20 volana desambra ho avy izao. Nahitana fitombona ireo mpifidy tamin'izao fanapahana izao raha oharina amin'ny lisitra navoaka ny 20 novambra lasa teo. Ny isan'le mpifidy zany zao amintsika amin'ny teny zao dia 12 671 zay zany zao ny tena hoe grands électeurs tena arrêté-tsika androany zany mitombo kely le izy zany par rapport tamin'le teo satria raha ohatra ka tady information misimisy kokoa tsika zany dia le 19 communes zay ny andrasantsika tany amin'ny tribunal administratif dia manome 129 grands électeurs zany regny dia mitombo kely zany le izy. Efa vonona ihany koa ny fitaovana rehetra natanterahana izany fifidianana lolona izany, fitaovana izay hiparitaka ihany koa manerana ireo farim-pifidianana eran'ny Madagasikara. Efa reo daholo izy ireo raha hoe ny mangarahara zany dia le valopy sisa zany no andrasantsika tonga androanina raha pitso le valopy hitondrana n'le pli zany sy ny torolalana le boky torolalana mikasika amin'ny propre-pifidianana zay sisa zany zao no hoe livren'ny imprimerie nationale androany ariva na raha pitso maraina dia complet tanteraka nefa bulletin de vote efa ao daholo fa complet daholo ny entana rehetrarehetra. Nanamafy filohan'ny seni fa miara-miasa akaiky amin'ireo sampandrarah misana amin'ny fifidianana maneran-tany izy ireo ka profon'izany ny fanasana maro samihafa nataon'ireo firenena vahiny ho an'ny mpiambana eo anivon'ity vaomera-pirenena ity.